Andriamanitra saro-piaro Andriamanitra, kanefa amin'ny lafiny tsara sy aradrarina. Ahoana indray izany timidinika izany anasako anao am-pitiavana. Ampifaliana tranoray ry mpiara-midinika namana isany no anolorana ny fiara-bananao sy ny ankonanao nahatratra ity maraina ny andro Alarobia ity. Ombanao any Andriamanitra ary tonona mandrakariva ao sy ny ankonanao ny fiadanany ampy mizara ho amin'ny isam-batan'olona. Hivavaka isika raha nomboka izao fotoana izao. Rainay io izay any an-danitra ho amasinina ny eny anaranao ary ho tonga ny eny fanjakanao atao any eny sitraponao. Misotranao indray izahay fa manana ity fotoana ity hiaraka andinika ny teninao. Tomoera Andriamanitra ô aty amponay ianao amin'ny alalan'ny fanena masina ary mamondrafo mamelany elokay. Naran'i Jesosy. Amen. Moa ve tsy manaitra anao mandinika an'izany hoe Andriamanitra saro-piaro? Nareo ngamba fa samy nahita, isika fa samy nahita zany hoe olona saro-piaro zany. Fa nandray izy io rehefa tsy voafeha dia miteraka olana be izy io. Mialohan'ny andiniantsika zany nefa dia tika ny amerimerina antsika fa ilay Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra be famondram-po. Zao no voalaza amin'ny Deutéronomie 4:4 ka ny 9:1-3. Deutéronomie 4:4 ka 9:1-3. Manao hoe fa Andriamanitra mamindra fo Jehovah Andriamanitrao ka tsy hahafoy anao, na handringana anao, na hanadino ny fanekena tamin'ny razanao zay efa niananany taminy. Andriamanitra manao ahoana Andriamanitra? Andriamanitra tsy mahafoy anao. Andriamanitra tsy manadino anao. Zany ilay Andriamanitra irahantsika isan'andro san'andro eto. Zany ilay Andriamanitra ivavahantsika andro aman'alina. Zany ilay Andriamanitra be fitiavana ilay tia ho antsika. Fa izao eo amin'ny 4:20 dia misy andininy anankiray hoy izy. 4:20 amin'ny Deutéronomie 4:4 ka 4:20 manao hoe fa Jehovah Andriamanitra ao dia afo mandevona. Eny, Andriamanitra saro-piaro izy. Andriamanitra saro-piaro Andriamanitra. Eny ry havana. Eny mpiara-midinika rehetra. Andriamanitra saro-piaro Andriamanitra. Zao no voalaza amin'ny 9:9 ka ny 10:10. 10:10 hoy izy hoe fa Andriamanitra saro-piaro eo aminao. Fa Andriamanitra saro-piaro aminao Jehovah Andriamanitrao. Fandrao hirehitra amin'ny fahatezeran'i Jehovah Andriamanitrao ka ho fongorana tsy ho ambonin'ny tany ianao. Andriamanitra manao ahoana Andriamanitra? Andriamanitra saro-piaro. Fa maninona? Ohatrany ahoana zany fa Andriamanitra saro-piaro izany? Tadio tsara fa tsy araka ny fiheveran'ny olona, tsy araka izay atakaran'ny olona ny fahasaro-piaron'Andriamanitra. Matetika mantsy ny fahasaro-piaro amin'ny fiterin'olombelona dia manana ny heviny miiba. Saro-piaro fa fahasarotam-piaro izay mitonga amin'ny fahasimbana, mitondra amin'ny fahampitehana. Ry mpiara-midinika, tsy mba manana heviny miiba kosa nefa ny fahasaro-piaron'Andriamanitra araka ny Baiboly. Fihetsem-po aradrary lehilahy ny tiany vadiny ka maniry hanana fifandraisana anjakan'ny fahatokiana aminy zany. Zany no zavatra hita. Misy karazana fahasaro-piaro mifanohitra amin'ny fitiavana. Misy koa fahasaro-piaro tsara sy aradrara. Ary tondron'i Paoly fa ny fahasaro-piaro araka an'Andriamanitra ilay hoe tsara
sy aradrariny. Fa nahoana? Satria ny antony, ny fahasaro-piaron'Andriamanitra zay rariny sy aradrariny mandrakariva sy tsara dia maneho fitiavana amin'ny redareda mba hamonjy ny zanany. Ny fahasaro-piaron'Andriamanitra zany dia fitiavana amin'ny redareda hamonjena ny zanany, hany ka sarotiny Andriamanitra. Raha toa ka ny zanany manana Andriamanitra hafa tsy izy irery ihany. Tadio ry mpiara-midinika amiko, ny fitiavana laly ny itiavan'Andriamanitra ny olony no mahatonga ny fahasaro-piaro. Mety gaga koa mety iteny koa ngamba manao hoe ka fitiavana ihany koa mahatonga ny mba ho saro-piaro amin'ny ranony, amin'ny vadika. Fa indraindray ny fahasaro-piarontsika olombelona dia fahasarotam-piaro miteraka vono na mandratra aza. Fa ny fahasaro-piaron'Andriamanitra dia maneho fitiavana lalina tia hamonjy antsika. Ary tian'Andriamanitra izy rery ihany no Andriamanitrao, izany hoe ny fahasaro-piaron'Andriamanitra zany dia ny mahatonga anao ho matoky na tsy matoky azy. Ary tena saro-piaro ny amin'ny maha-Andriamanitra azy Andriamanitra. Zay le fahasaro-piaron'Andriamanitra. Fahasaro-piaro zay hatonga anao tsy hanan'Andriamanikafa afa-tsy izy ihany. Koa tarika anao ary androany, mampieritreritra anao aho, raha saro-piaro aminao Andriamanitra dia tiany raha izy rery ihany no Andriamanitra hiakofanao, fa tsy manan'Andriamanikafa ianao. Betsaka Andriamanitra maro samihafa manjo hita amin'izao tontolo izao ity. Misy sasany mana maso fa tsy mahita, mana tsofina fa tsy mandre, mana tanana fa tsy mandray, mana tongotra fa tsy mandeha. Fa ny Andriamanitra kosa mahita antsika olombelona. Ary zay ny mahatonga n'Andriamanitra saro-piaro, satria tiany ianao raha mba izy rery ihany no Andriamanitra zay itokianao. Hombanao any Andriamanitra ka ianao hanana fanapa-kevitra androany, fa tsy manana afa-tsy Andriamanitra dia ilay Andriamanitra be fiantrana, Andriamanitra mpamindra fo, izay no Andriamanitra. Andeha hivavaka ary isika. Rainay io zay eny an-danitra, misaotra anao izahay fa nampafantarinao anay androany fa ny Andriamanitra dia Andriamanitra saro-piaro, Andriamanitra zay tena tianay ka maniry anay mba hitoetra matoky eo aminy ka tsy manan'Andriamanitra afa-tsy izy irery. Andriamanitra ampio amin'ny fanenao masina izay androany, hanapa-kevitra fa ianao no Andriamanitray, hitokianay, hivavahanay, hianteheranay. Dia ampio koa ny mpiara-midinika amiko mba hanana izany fanapa-kevitra izany. Dia hitantana anay ianao, hivimbina anay, hombanay mandritra ity tontolo andro ity. Raha sitraka ao dia mba hiona indray izahay amin'ny manaraka. Tononona ny vavaka amin'ny anarana Jesosy. Amen.